Fianakaviana maromaro nanangana ny fikembanana fititrano mahazaka rivo-doza ao Manakara. Efa misy ny mitsangana, misy ihany koa ny mbola nametrahana vady fototra. Aretina mora mahafaty ny vehivavy, nefa mora sitanina ihany koa ny mamiady ny nono. Ny falafosa ny fitsaboana, ny mbola mabetsaka ny maty eto amintsika. Ny général Lilson René de Roland no filoha vaovao hitantana ny fédération malagasy ny kickboxing, vitandroany ny fifidianana. Santonam-baovao ho atolotry avoso randriamampandry eto amin'ny télévision malagasy ireo rehetra ireo. Miarabatopoka ry manasanao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany anatin'ny fanarenana ny taketra ny rivo-doza ao Manakara. Tokantrano maromaro no nanangana ny fikambanana fity trano mahazaka rivo-doza ho ampandrimborona kaomina Tatao. Misy ny efa tafatsangana, misy ihany koa ny vao napetraka ny vato fototra nahazo fitaova-tokantrano sy sakafo ihany koa ireo traboana Rantatry Antsa Rakotomanina sy Zozim Zafmahiry. Fondation izy tia fondation mahazaka rivo-doza nampiakarana kely ny voana mba ohatra ka tondra-drano ny tanàna zany dia mba tsy tafiditra rano anatiny, dia namafisina ihany koa ny sisina mba hazaka rivotra rehefa tonga ny rivo-doza. Rehefa tonga ny cyclone dia afaka asiana tady makany amin'ny tafo dia asiana gonina fasika miantona amin'ilay tady mba tsy hitsoaka zany ilay tafo rehefa tonga ny cyclone. Trano mahazaka rivo-doza 20 izay no natsangany fikambanana fity tarindra matoa Mialy Rajoelina ao Andretola Ravatra ny tanteraka noho ny rivo-doza teto amin'ny tanàna kely antsoina hoe Ampandrimborona commune Tatao eto Manakara. Misy ny trano lay, misy ny trano vita amin'ny parpaing, misy 450 ny tokantrano eto fa 9 tamin'ireo tsy nanan-kialova intsony satria potika tanteraka ny tranony. Sady ny mihinan-trano izy ireo no mbola nahazo kojakoja ilaina ao tokantrano ihany koa miaraka amin'ny sakafo ampy andro maromaro. Zay naterindramatoa Mialy Rajoelina isa tokantrano izy. Ry vahoaka eto Ampandrimborona akoran'Andria. Mafy ny fahasairanana ny ainanareo nandritry ny izay rivo-doza be izay. Simba ny trano sy ny fananana, potika ihany koa ny sa, ny tanimboly sy ny fiompiana rehetra, ary indrindra voatery tsara ny asa fivelomana. Koa amin'ny fofeny fitiavana no nanangananay ireto trano miisa 20 ireto namboarina mba hazaka rivo-doza. Nitondra ihany koa izahay kidoro, vatsy ary jiro azavana ho anao, koa izay no zarainay sy atolotra ho anareo androany. Pitra anatin'izay fitsinjovana ny fahasalaman'ny fianakaviana izay dia nanatevin-darana ny hetsika nataona ihany koa ny mahasoivoan'ny Suisse sy ny ONG ADES tamin'ny fanolorana ireto fatana mitsitsy ireto. Isaorantsika era-poeran-tsaina izy ireo izay nanolotra tanana tamin'izao tetikasa mahafinaritra sy mahomby izao. Velom-bolo indray araka izany ireto traboana vonona hiatrika ny toy ny fiainana. Tena sambatra izahay manana an'ireto fagnampina izay nomeny eo anay eto. Zaho ny tranonay da rava tanteraka izy zao da sy nidoboka tamin'ny trano eka ety da nipetraka tany amin'ny fiangonana tany eka edy. Zaho hoe zao da nahazo fagnampina trano, nahazo fagnampina rehetrarehetra ey dia misaotra betsaka e. Ngasako zany da efa ianzany hoe mpanzono an-dranomasy. Raha tamin'ny niven'ny cyclone zay da tena sahirana misy satria mahavety ny ranomasy. Tsy ta misy ny firimbezana. Dia eto zay da mifampokopokitra amin'eto zay amin'ny firimbezana zay. Dia efa mba mety zany ny fiaignanay amin'ity. Sady mba firandro izy gneo ngamba, voninanay koa ngamba, sady mba hoe herinandro ngamba izy gneo sady mba ampy mba hirimbezanay mpandram-pahodinana an'izay. Tena rava tanteraka ny tragnonay, sisy nagnanona hoanina tena sisy ndiraika, na ny toeran-idibona tena sisy dia io izy hitinareo rava io. Soa nefa mba nisy fikambanana fity mba na hoe nagnampy anay tamin'ny resaka trano dia io izy hitinareo migorodona io. Tena faly be aloha vovony ska. Zahay miana teto, tena faly tanteraka zahay. Anisandreo sitraka fitsaboana maimaimpona ihany koa izy ireo mandritry ny fandalovany klinika mobile eto Manakara.